Malasana ary fa ho tsofina rano ianareo enganie mba ho mamioditra amin'ny vahoaka raisitsika moa dia ny tsy salama ny reny sy ny zaza ary mila fitiavana tanteraka reny saotra anareo ny safidy ny piasy ity satria ilaina mihitsy ianareo. Ny 17 volana mars taona 2024 no navoaka amin'ny fomba ofisialy teny amin'ny CCI Ivato ireo mpianatra misy vita amin'ny 300 menata ary ahitana infirmière, technicien de labo sy papivelona. Ny firenena Alemana no tena mitady mpianatra paramedy araka ny fanazavana nomen'ny filoha Tale Jeneraly Andriamatora Zanadrakoto Roland Albert ary ezahan'ny sekoly hatrany nandritran'izay taona maro nijoroany izay ny amoaka mpianatra izay afaka sy vonona avy hatrany eo amin'izay sehatry ny asa izay. Ity iviteram-pampianarana ity moa dia anisany ireo izay mamoaka mpianatra be indrindra ary saika tafiditra any amin'ny sehatry ny asa avokoa izy reny vao mivoaka ao amin'ity toeram-pianarana ity. Mampiavaka an'izy ireo dia mizaraina androany ny atao hoe attestation de formation en création et gestion des cabinets de soins ho an'ny infirmier des cabinets d'accouchement et de salle d'accoucher ho an'ny sage-femme. Izany hoe afaka tonga dia efa hanokatra ny orinasa kely ny cabinet de soins sy ny cabinet d'accouchement daholo zany ireo mpianatrika io satria namboarina mihitsy ny programma mba hifanindran-dalana amin'ny fahafahana manangana orinasa ho an'ny tena. Ny tena maro zany dia formation na auto-entrepreneur paramédic koa izy ireo. Dia tsy latsak'izay koa ny fahafahana manondrana izy ireo raha ohatra fiteny zany sur le marché international du travail dia any Allemagne zany no tena mila azy andromotongro satria io napitsika convention de partenariat. Itsika koa mimakomana amin'ny zay mety concours administratif karakaray ny faculté de médecine sy ministère de santé miaraka dia fa fonina amin'izany koa reto 7 sy 200 avokatsika androany reto. Dia be ihany ny sorte de formation natiako fa ny tany ity dia nanomboka tany amin'ny fitondram-panjakana ambony tany ka hatramin'ny atao hoe fototry ny fanjakana eto Madagasikara dia tonga nasorana ny fitondram-panjakana maro zany eoka ikoeto ny professeur tokoa dia tonga eto koa tonga teto koa ny présidente ny ordre national de sage-femme, ny présidente ny conseil national de l'ordre des infirmiers dia tsy latsaky zany koa ny solitena ny ministère ny fampianarana maratonga ambony sy ny fikarohana scientifique dia ny nanao patronage moa androany dia ny ministre ny direction des instituts de formation paramédicaux zay solitena ministère de santé publique mpiahina mivantana dia ngezangeza ihany koa patron fa ny général de brigade aérien Dimanche Paul no tonga teto enikady milinahitra indrindra fa miaraka amin'ny mpanogazety namana zay fa miarahantitra amin'izao président zao satria nanontany mpanogazety tany Thomasika folo taona lasa dia kena hoe président ny ampianarana ny amin'ny fananan'ireo mpianatra reto ka andeha hiasany ambanivohitra dia izy andeha hiasany ambanivohitra mihitsy zany tena ny fananan'ireo fa no fivoarany raharaha dia hatramin'ny sinylepe Covid-19 iny dia nanjara mirolona ka ny ivila koa ny fanofany ISP INSP MAR ka hoenao hoe ahoana le famille le formation zany mironany amin'ny
fampiroboroboana ny secteur privé eto Madagasikara fa ny tany capitaliste matanjaka an'irany dia manana secteur privé matanjaka dia ireo zanantsika ireo no asaitsika manao zany mission zany eto amin'ny tantsika misedra